Saika mpamboly sy mpiompy ankamaroan'ny olona eto Sabotsy Anjiro aty Moramanga ato amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Mampiatra ny fambolena sy fiompiana nentim-paharazana ny ankamaroany ary tsy mahita tombony firy. Malaza amin'ny fambolena sy ny fiompiana tokoa manko ity faritra Alaotra Mangoro ity. Ary izany nahatonga ny CFP Anjiro sy ireo mpiara-monantoka aminy nanao Fanofanana tanora maherin'ny 7 araka ireto lalam-piofana telo reto izay mifandraika mivantana amin'ny asa fivelomana, toy ny fanamboarana zezika biolojika, ny fiompiana akoho gasy, ny fiompiana bitro, ny fanaovana tao-trano. Tafiditra amin'ny fampiarana ny politika ny fampananana asa ny fiofanana eny fotony tahaka izao, manampy ireo tantsaha sy ireo tanora tsy anasa anana asa mendrika sy amorona asa ho an'ny tenany. Ny fiofanana zenimena zany azo atao amin'ny fambolem-bary le izy dia iny aloha zany zava-dehibe. Dia ao koa zany azo atao na ny voly avitra. Amin'izao fotoana zany mahatsiaro faly satria efa azoko daholo zany le zavatra tsy nety dia mahatsaraina zany. Ny etaetako aloha hoe tena mpiatra satria efa ohatriny hoe manampy bebe kokoa eo amin'ny fiainanao zany ny fanatanterahana an'ilay izy. Hitatra amin'ny sehatra hafa ny fanofanana omena eto Sabotsy Anjiro sy aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro manontolo. Anomboka tsy ho ela ohatra ny fanofanana famakiana vato sy fanaovana lalana rary vato.